Amaranantsika ny vaovao kosa ny ABC School izay miorina eny amin'ny 67 hectara atsimo eny dia nanamafy fa mbola misokatra ny fisoratana anarana ho an'ireo olona izay maniry ny hanampy ny fahalalany amin'ny fiatrehana ilay fifaninanana idirana ho praikitra rà na ihany koa ho mpiandry fonja izany vonona nome fahafapo ireo olona tonga eny an-toerana ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ABC School. Mbola mandray ireo mpianatra izay mbola mikasa ny soratra anarana amin'ny koro ho fanomanana ny fifananana idirana ho praikitra rà sy mpiandry ny fonja ny sekoly tsy miankina ABC School etsy amin'ny 67 hectara atsimo. Tsy mijanona eo amin'ny fanomanana ny fifaninanana fotsiny ihany anefa ny tolotra izay omeny ABC School fa mbola misy ihany koa ny tombotsoa omena ireo mpianatra hiditra amin'ny dingana faharoa raha toa ka tsy afaka amin'ny fifaninanana. Eo andala fanomanana ny fanadinana mihitsy izany izao ny ABC School sy ny mpianatra amin'izao fotoana izao satria natsarana izany ny fomba fiasatra amin'izay na dia fahitanay ara izany fa nahafapo ny vokatra dia mesaky ny manatsara izany izay vokatra ny tolotra omenan'ny olona tonga eto dia eo am-panatanterahana ny tokony menan'ny mpianatra izany izay amin'izao. Mbola miteny fisoratana anarana mbola mandray mpianatra izany izay hatramin'izao. Maharitra eo amin'ny 2 volana eo moa ny fanomanana ny fifaninanana idirana ho praikitra rà sy mpiandry ny fonja ary any amin'ny tapaky ny volana janoary any ho any no hanomboka izany fifaninanana izany. Anisan'ny mampiavaka hatrany ABC School moa ny fanampiana hatrany ireo mpianatra ka na dia betsaka aza izy ireo dia izahana foana ny manome fahafampo ho an'ireo mpianatra ireo. Tena maranantsika ny fampalalam-baovao kosa dia ny fampahafantarana antsika ampijery ny tokantrano any fa ivoaka ao amin'ny rapitso indray ny laharana vaovao ny gazety Leila Moderna ny gazety Mahery ny Tinambara. Laharana vaovao dia ny laharana fa 1.7 no aroso amintsika any tokantrano indrindra ho an'ny mpamako amin'izay andro ny rapitso izay tsy mivoana amin'ireo loha hevitra sy nahafantarana azy ny gazety Mahery ho amin'izay rahampitso izay ka dia aza dino ary ny manjifa ny gazety ho amin'ny andro ny rahampitso raha ny vaovao nisongadina nentina androany kosa no resahana dia ho amin'ny rapitso no anainga ho an'ny Dar es Salaam renivohitra Tanzania ny filohan'ny tetezamita ny mahakasika ny famahanany krizy misy eto amin'ny firenena no tena antondia any toerana koatra izay dia mitaky ny anarahany eo anivon'ny primatura akaiky ny mahakasika ilay fiara vaventy nitondra andramena tany amin'ny elany Atsinananosy iny avy eo anivon'ny Ankolafy Zafy Albert ireo raha fitina ny vaonsongadina dia isorana fenanao tompoko lasy tompoko vavina naiky nijeratra amin'ny farany fampalalam-baovao teto amin'ny fahitalavitra MATV ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.